faly miarabana ny tokatrano manaraka ny météo ny sary azy tamin'ny zanabolana tamin'ny tianyty maina ny andro sakia manerana ny nosy ny antony dia mbola mampahatoerana tanteraka atao tsy minosy aloha zany ilay rindraona na front mbola misy ihany koa nefa izay rindraona vaovao zay ho avy aty amin'ny tapany atsimon'ny lakan-drano ny Mozambique aty vokany dia mbola somary maina hatrany ny andro zany ho an'ny rapiso ary ny maripana dia hidina ny maripana ambany indrindra satria andrasana ny zavona vao maraina ho any avoantany vokatr'izay dia mety midina hatrany amin'ny 3 degré celsius ny maripana izay ho an'ny faritry Vakinakaratra iny ho an'ny andron'ny rapitsoa izay hatrany any amin'ny alarobia any kosa nefa dia miverina mazivana tanteraka indray ny tsiokan'ny varatraza zany hoe miaina ao anatin'ny volinandro iriny indray tsika vokany dia isy fidinana goavana be indray zany ny maripana ambony indrindra ho an'ny avoantany sy ny ilany atsinanany nosy iny ho hitantsika amin'ny atsipriany rehefa avy eo moa ny mahakasikasika an'izay fa raha ny toetrandro ho an'ny rapiso maraina aloha dia misy ny zavona ho an'ny avoantany mitatra raha ty amin'ny ilany atsinanany avoantany ihany koa izay ary ny tandrividraona mipetraka hatrany any amin'ny faritry Savasy Analanjorofy ny ambiny dia maina tanteraka ny andro mibalika ny masoandro aoriany zavona ihany koa moa zany dia ny masoandro no manjaka ny fisotolakandro dia ny masoandro saika mibatoerana manerana ny nosy ankoatra ny faritra Analanjorofy sy ny tendrony avaratry ny faritra Atsinanana torak' izay koa ny any amin'ny faritra Atsimo-Atsinanana sy Taolagnaro mety misy tandrividraona mandalo ny ambiny dia anjakany masoandro ny maripana ho vinavina amin'izay rapitso izay hatrany dia midina 3 degré celsius raha ny voavinavina any amin'ny faritry Vakinakaratra iny 8 degré kosa ho Analamanga sy Matsiatra ambony ny ambony indrindra ho any avoantany dia tambanana miakatra hatrany amin'ny 4 degré celsius ny morotsiraka Atsinanana manodididina ny 4 ka hatramin'ny 7 ary ny any andrefana kosa 7 ka hatramin'ny 4 degré celsius ny maripana ho vinavina amin'izay rapitso izay ny toetrandrontsika ho an'ny andron'ny talata misy hatrany ny zavona ny maraina ho an'ny avoantany ny tolakandro kosa dia efa manomboka mipetraka tsikelikely amin'ny morotsiraka Atsinanana iny ny orana malefaka ary ny ilany andrefan'ny Madagasikara dia ny masoandro hatrany manjaka amin'izay andron'ny talata izay ny maripana ho vinavina tombanana midina 2 ka hatramin'ny 3 ny maripana ambony indrindra ho an'ny avoantany misy fiakarana kely kosa ny ambany indrindra raha ho an'ny avoantany izay hatrany ny ambony kosa tsy dia misy fiovana loatra mbatoerana hatrany aloha zany ny 13 degré celsius any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara na maranantsika azy ny andron'ny alarobia miverina indray io zay ny tsiokan'ny avaratraza vokany dia manorana ny andro amin'ny morotsiraka Atsinanana mandraona mety arahana herika ny tapakandro hariva zany ho an'ny avoantany ary ny ilany andrefan'ny Madagasikara kosa dia ny masoandro hatrany no manjaka raha ny maripana ho vinavina amin'izay alarobia izay dia midina hatrany amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny avoantany ny maripana ambony indrindra ny morotsiraka Atsinanana kosa tafidina hatrany amin'ny 4 degré celsius zany amin'ny faritry Vatovavy ny faritry Sava ary 5 degré celsius kosa ny faritra Anosy ny any amin'ny faritra Atsinanana dia eo amin'ny 9 degré celsius eo hatrany aloha zany ny any amin'ny ilany andrefana 2 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay alarobia izay hatrany izay ny météo tsika tamin'ny tian'io ty rapitso iray fotoana manaraka